Zava-dehibe ny fametrahana rafitra ara-tsakafo mateza sy maharitra. Anatin'izany ny fanamafisana sy fanatsarana, ny seapikarohana sy famokarana masomboly, salama, tsara kalitao ary manara-penitra. Nisy araka izany ny fitokanana foto-drafitr'asa-pikarohana ny 12 Mey 2024 teny anivon'ny FIFA dia ny laboratoire misahana ny fahasalaman'ny voly izay no avaozana sy nasiana fitaovam-pikarohana manara-penitra ary ihany koa ny trano fitaratra tsara fanaovana andrana sy fampitomboana masomboly izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa food-sec. Andriamatofilohan'ny Repoblika Andry Rajoelina no nitokana izany niaraka tamin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiona. Lehibe mihitsy amin'izany hoe anatrarana ny fahavitantenana ara-tsakafo ny asa fikarohana. Tsy misy fampandrosoana raha tsy misy fikarohana yampade développement social ary hitantsika efa no fivavahan'ny toetrandro dia mivoatra koa ny karazana retina, ny karazana bibikely miseho, karazana zavatra hitantsika maro be reny dia tsy maintsy tsika tsy antehitra fotsiny amin'ny voka mpikarohany any ivelany fa tsika mana teknisiana, mana chercheur dia ireo tokony toanana ampiana ohatran'izao mba hananantsika hitantsika ireo karazana fanafody sy fanafana entina miady na amin'ny bibikely na karazana retina dia ny fanohanana ny FIFA zany anisany raha dehibe anankiray fa rehefa avy eo raha ohatsika izao miresaka hoe masomboly dia ny famokarana masomboly koa izay iarahan'ny FIFA sy ireo sehatra tsy miankina na ireo tantsapa mokatra masomboly na ireo orinasa mpamokatra masomboly izay no mahasoatsika mba hananatsika masomboly tsara kalitao ampy dia hoentsika miatrika an'izany fahavitantena ara-tsakafo zany. Zava-dehibe loatra ho an'ny fiveloman'ny tantsaha ny famokarana lavitry ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny voly ary ny famokarana mahatanty ny mahitany sy ny tondra-drano. Miantoka ny fahatsarany vokatra tokoa ny fananana sy fampiasana masomboly voamarina sy tsara kalitao. Efa mamokatra masomboly tsara kalitao sy voamarina ary mahatanty ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny voly isika noho ny fisian'ny FIFA na foibem-pirenena momba ny fikarohana eny ambanivohitra. Efa maro ihany koa ireo karazam-boly tsara karazana izay vatsiantsika any ivelany vokatry ny fikarohana malagasy hatrany. Famokarana masomboly dia misy fepetra sy lalàna mifehy azy. Io dia ataontsika hoe toy vakana io chaîne de valeur ary ny fototra indrindra ary amboarano ary ambondrindra ry zany dia ny FIFA mamokatra dia atao masomboly fototra. Masomboly fototra iny no ampitomboina dia ireo ndray misy ny ataontsika hoe ny masona io zany ny masomby manaraka na ny chaîne manaraka indray manao ny fampitomboana azy. Io zany hoe ny groupement de paysans semenciers na ny centre multiplicateur de semences ireny no mandray ny relais na ny zany ny toen'le asa mba ariapara ry zany dia le tantsapamokatra izay no isitraka ariapara le masomboly izay nofokarin'ireo ambaratonga tsirairay avy ireo tsy vitan'ny olon-tokana, tsy vitan'ny ataontsika hoe sehatra anankiray na FIFA io na izy ireo fa midrehetra miara-miasa no manao izay ary ny mitsinjara fara zany dia ry amin'le mpamokatra an'le masomboly commercial otsika le amidy ho an'ny tantsaha rehetra dia iny ketsiketsy misy no fiaraha-miasa amin'ny ministera izay misahana ny fambolena zany. Marina fa hisy ny fikarohana nasionaly mahakasika ny fahavitantena ara-tsakafo izay ho atao atsoatsy araka ny tenin'ny filoham-pirenena. Dingana lehibe izany hamerenana indray ny mahasombitra ara-tsakafo any Madagasikara.